La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Ny ampiray no maty vokatry ny coronavirus eto Madagasikara araka ny fampitam-baovao avy amin'ny CCO Covid-19 androany. 17 kosa ireo tranga vaovao ary marary 730 no sitrana soamantsara. Amin'ny tany anjara toerana lehibe eo anivon'ny tokantrano ny raim-pianakaviana. Maro ireo fisezrana tsy maintsy lalovana toy ity raim-pianakaviana ity izay monina eny Akadivorobe Atsimondrano izay ny antsipirin'izay izay ho hitanao anatin'ny fampalalam-baovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny trangana fampirorona tao andrefan'ny Londra Omalika olona 3 no maty vokatry ny tsadoka tsy nahazo azy ireo ary 3 hafa naratra mafy. Ny andinindreo avy hatrany. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy miaraba manokana ihany koa nireo raim-pianakaviana rehetra tratran'izao fetin'ny ray izao. Nanombotsika ny vaovao amin'ity androany ity kosa indray dia miampiray no maty vokatry ny coronavirus eto Madagasikara araka ny fampitam-baovao avy amin'ny CCO Covid-19 tamin'ity androany ity. 17 kosa ireo tranga vaovao ary 730 ireo sitrana soamantsara enrevolora. Vehivavy iray avy any Tomasina indray no nindosy ny fahafatesana vokatry ny coronavirus araka ny taremarika ofisialy navoaka ny fitoeram-pibaikoana momba ny Covid-19 hivato androany. Efa taizana retina ity vehivavy ity raha ny fanazavana. Tafiakatra 4 araka izany ireo namony ainy vokatry ity valina retina ity teto Madagasikara. Misy 17 kosa ireo tranga vaovao. Dia nisy ny nodimandry vokatry ny ity valana retina Covid-19 ity indray avy any Marary no tsaboana tao amin'ny hopitaly Analaklinina tany Tomasina zany vehivavy 720 taona nisy tosi-drasy nisy diabeta moa izy ity nodimandry omaly fa 20 volana Jona 2024. Misy 30 ireo olona vaovao mitondra ny tsy mikaretina coronavirus voatily tsy nomaly fotsiny moa izy io 30 io fa ny laboratoara anankiroa dia fitambaran'ny fitiliana izay nataondry zareo nandritra ny 3 andro misesy zany ny centre d'infectiologie Charles Mérieux sy ny HIRA. 730 kosa no sitrana anankiray zany no lavo indray ny valana retina ity ary ny forme grave dia ny ampy anankiroa raha fito izy omaly anankisivy. Dia miampy 5 zany ireo olona mbola tazomina tsaboana satria mbola mandray ny fitsaboana mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ialan'ireo le olona sitrana sy ireo nodimandry anankiray omaly. 790 zany ny fitambaran'ireo olona izay efa nitondra na mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus teto Madagasikara satria ao anatin'io 790 io no misy an'ireo sitrana 570 sy ireo namony ainy 420. Ny forme grave moa zany dia mbola ao anatin'ireo olona 790 na ny marimarina kokoa ilay 720 mbola ao anatiny mbola mitondra ny tsy mikaretina zany amin'izao tsika miteny izao. Tahaka izao manaraka izao kosa ny fitsinjarana mahakasika ireo taremarika vaovao ireo raha ny fanazavana. Tsara ihany ny ahafantarana hoe avy aiza daholo fitsinjaran'ilay 17 ireo ny 170 tamin'ilay 17 dia tranga vaovao avy eto Antananarivo avokoa. Ny avy any Tomasina ny 120 ary Fianarantsoa ny anankiray. Zay zany ny fitsinjarana ireo tranga vaovao 17. Ireo sitrana 730 kosa dia mitsinjara ho toy izao. Tany amin'ny faritra Atsinanana ny 20 tamin'izy ireo. Faritra Laotra Mangoro zany hoe tao Moramanga ny anankiray, Analanjorofo ny anankiray, Ambatolampy ray ary teto Antananarivo tao amin'ny hopitaly Nandota-penaka ny anankidimy. Zay zany ny fitsinjaran'ireo sitrana 730. Ny forme grave moa zany dia anankisivy. Mbola ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana hatrany Madagasikara amin'izao fotoana izao na dia efa misy aza ny fiverena tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro. Ilaina hatrany araka izany ny fanajana ireo lamina sy ny fepetra rehetra napetraka mba hitandrona ny fahasalamany ny tsirairay. Isan'izany ny fanaovana rotava, ny fanajana ny elanelana iray metatra ary ny fanasana tanana matetika amin'ny savony.
mitana anjana toerana lehibe eo anivon'ny tokantranony raim-pianakaviana. Maro ireo seditra tsy maintsy lalovana toy ity raim-pianakaviana iray ity izay monina eny Akady Voroby Atsimondrano izay nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety Iona Sena. Izy no Raoil Narso Georges, raim-pianakaviana, monina ao amin'ny commune Ankady Vorobe, distrikana Atsimondrano. 23 taona izay no ny tanàna izay andraikitra izay. Tamin'ny taona 2024 teo ampanantanterahana ny asany, nisy ny lozany tranga ka nitarika tsy fahatomombanana teo amin'ny tanàny sy tamin'ny masony. Dia za moa zany tsy dia afaka miasa hoe tena miasa ohatran'ny ray aman-dren'olona ohatran'ny any zany satria masoko dia mahita tsara. Ny tanako moa hitanareo io. Satria zany ty zany kotany tsy mahita tsony ty dira mifasika dia ohatran'ny mivadika manjavozavo zany zavatra hitako. Raha nendrika eo zao tsy dia haiko loatra fa raha akaiky kely ohatr'izao hitako hoe ihany na raha zay mbola fa raha lavidavitra ary izy hitako hoe olona iny fantatro olona natao mobile iny fa soratra hoe tôbile olona izy iny na olona izy zany fandeha fitediavana zany dia miboiboy kely zanako roa zany manampinampy anay zany zay zany fandeha dia ny aoko moa zany vadika mbo mitaditady ihany izy rehefa ohatra hoe zay zao teo alohaloha zany zao miatokatoka mangaso zay ny asanay zany nanao vato zany ny asako hoe avato na vo ny accident dia rehefa tsy misy voahana aloha zany zao dia niatoka mangaso zay aloha zany teo alohaloha teo zany taona firy zay accident zay no tamin'ny 2012. Nateo azy izay fahasarotana izay nijoro ny lehilahy manoloana ireo andraikitra sahaniny amin'ny maha raim-pianakaviana azy. Mbola nianatra ny ankabeazany zanako tamin'izany dia voatery tsy maintsy nitapahana tsy nianatra ny ankabeazany. Firy moa zany zanako? Enina menada miaraka aminy. Zay fasirana zay tsy maintsy mitafy tsy maintsy mihinana andreo hatramin'izay zany tsy misy nareo zany tsy mbola tsy nihinana zany reo na tsy nisy ara hoe any zany zay zany manana kely hoe tambary ny atosy any ndraisany ampahambary kely ohatrazay zany le izy dia iny zany mba atao hoe any na ampipiny zay any iny atao mahavita dia ampininy ety tiako moa misy zany ampahambary kely ty ety eritreretinao fa ty tranonay ty zao tamin'izany tokony efa ho vita efa tamin'izany efa vory tao ny fitaovana vory moa nisy ny accident nazo voatery namidinay fitaovana entina nitsabona ny tena aloha fa tsy ampy vola tamin'izany mandeha ohatra zay sy zanako lamatra mihitsy vo ny accident tamin'izany vola amby 20 taona io. Amin'izao fetiny ray izao manana hafatra ampita amin'ireo ray sy ireo raim-pianakaviana izy. Ny heritsaina tsy maintsy misy foana na misy ny fahasaponana na misy ny inona tsy maintsy vonona foana ianao niesaka hoe mba hampitovy ny amin'ny olona rehetra konga zany entina hoe akivo zany tsy mahazo kivikivy zany na hatramin'izao raha mbola hoe manana heritsaina hoe mbola hanao an'izao mbola hanao trano tsika mbola tsy maintsy mahavita rakizy fa miezah foana fa tsy maintsy tahavoaka tsika. Fakotry ny ho an'ny raim-pianakaviana zany dia jereo ny taranaka sy ho avin'ny tokantrano zany zay zany mba anina satria zay ny raha matoa anao manana zany tokantrano zany dia tokony jerenao tsara zany amin'ny lafin'ny tokantrano zany mandefitra fandeferana ao anatin'ny tokantrano ny azo ara zay roa mihitsy mifamalimaly fa za mandefitra ka za tsy an'izany ako tsy hoe nde hifanditra hiaraka aminy eo na za koa tsy mba tia mikasy tanana vady zany zany fiainako zany fa nafarany dadako sy mipapako mihitsy hoe mamovo ajano fa rehefa misy aloha any dia misitaka kely aloha rehefa misy ny tsy fifanarahana. Androany ny fankalazana ny fetiny indray ho amin'ity taona 2024 ity miarahaba ireo raim-pianakaviana nahatratra ity andro ity ary mirary ihany koa ny hery sy ny tanjaka amin'ireo andraikitra maro mbola ho sahaniny. Araka nambaran'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny commune Soalandy niarany Tsindry Azolena ihany koa vadiny Andriamatoa Georges satria niarany fanolalana sy herisetra arabatana izy fanampanazy raha zay nahazo an'ny sisimo raha patsihivina dia 12 taona izy dia efa niaran'ny fanolanana miverina indray zany fanolanana sy herisetra zany taty aoriana dia netraika hatramin'ny izy toejaza
ankehitriny anefa sahirana dia sahirana ny renim-pianakaviana satria renim-pianakaviana dia mananjanaka enina ary ao anatin'izany sy izy misy tsy fitombanana ara-batana ara-tsaina ary indrindra mbola ny iaran'ny herisetra izy ka noho izany eto dia tena misaotra ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filohan'ny Rajoelina nandefan'ny ministera am-ponina. Ny afaka kosa ny fankalazana voalohan'ny fetin'indray ho an'ity raim-pianakaviana iray ity niteraka kamana izy ary afaliana tanteraka nandraisana izany tamin'ity androany ity Kaiton Andriatsirao. Za zany no Rakotovavy Hermenjanary Avitra. Reto zany ny zaza voalohany nomen'Andriamanitra anay dia kambanay akambana rahavavy izy ireo. Dia ny anarany i Manoisoa sy Mamenosoa zany ny anaran'izy rahavavy. Dia faly be zany zay teo ampandraisana azy satria tany am-boaloha moa zany vao fantatra zany vao nanao koa dia fantatra hoe kambana le zaza rahavavy dia tena faly be zany. Tena feno be ny fo tsy hita izay entina ilazana ny hafaliana. Zaza voalohany ary kambana avy hatrany no zanaky Avitra sy ny vadiny. Sarotra ny fetena izany zanaka voalohany izany, saingy tsy maintsy mizatra ary tsy maintsy miaritra ihany koa amin'ny fikarakarana azy ireo, indrindra amin'ny alina. Eny hoe mahavoalohany azy moa zany dia zavatra mbola tsy nisy moa zany teo amin'ny fiainana ny hoe taiza zaza ohatr'izao. Fa zao mihitsy vao hiatrika an'izany hoe hitaiza hiatrika fikarakarana zaza dia eo indrindra moa le mahakasika an'le ny amin'ny alina. Misy fotoana ny zaza amin'ny alina somaro tsy dia matory loatra zany. Ianao nefa taloha matory foana ny atao raharaha. Tsy tahitaitra mihitsy amin'ny alina rehefa nisy an'izy roa dia misy famolahana kely zany aloha tao tamin'ny voalohany. Hoe lasa mamolaka torimaso mihitsy zany ianao miatrika izay zavatra izay satria taitra matetika le zaza indraindray ao anatin'ny alina rehefa mipipizina mikaka zany dia tsy maintsy taitra dia tsy maintsy manolo dia tsy maintsy mila fifanampiana koa zany izy eo aminay mivady satria ny zaza anankiroa fa tsy anankiray dia matetika izy ireo mifandimby ary misy fotoana koa nefa miaraka taitra zany izy roa dia tsy maintsy miara-mifo zany ny andany sy ny ankilany moa. Indraindray moa zany hoe za raim-pianakaviana moa zany indraindray manolo azy fotsiny ny azoko atao fa ny mampanono zany dia tsy maintsy taitra ihany koa ireny avy eo mafinoana. Na eo aza ireo rehetra ireo niova ny fiainana ary hafaliana hatrany no iainana. Ny amin'ny hafaliam-po moa zany hoe maharaim-pianakaviana dia faly satria hita hoe misy fiovana mihitsy zany ny fiainana. Ny hoe tamin'ny taloha mbola tsy teo amin'ny sehatry ny maharay sy ny hoe amin'izao efa raim-pianakaviana izao dia mahatsiaro hoe efa manana andraikitra zany eo amin'ilay fiainana fa tsy ohatran'ny taloha intsony efa ao anatin'ny hoe fahamatorana amin'izay zany. Efa tsy mitovy amin'ny taloha mihitsy zany le fiainana amin'izao hoe misy zaza izao efa raim-pianakaviana. Maro ny raim-pianakaviana maray andraikitra ary tsy hamelany zanany ho irery amin'ny fiainana. Maro ihany koa ireo mandao ny vady aman-janany noho ny antony maro samihafa. Ny zava-dehibe ary tsy tokony ho adin'ny rehetra dia ny hoe fanomezam-pahasoavana ny maharaim-pianakaviana, fanomezam-pahasoavana ihany koa ny zanaka ka manana didy hikarakara sy handray an-tanana ny vadiny sy ny zanany ny lehilahy. Ie, zao zany vao hoe misantatra zany mankalaza fetin'ny ray zany amin'ity taona ity miaraka amin'izy rahavavy reto. Toka eto fotoana ny dokavarotra isika oriana izay atantsika mahakasika ny Tilily Coco. Eo ihany koa ny tsenany 20 jona rehefa avy eo ary.
Malagasy miray hina mandresy ny elanelantany. Asaramanitra miavaka miaraka amin'ny Telma. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mandeha ny tsenany diry coco raha efa vanim-potoana ny rina tahaka izao raha ny fanadadiana natao. Miatsara ny kalitaon'ny coco, tsara ihany koa ny kalitaon'ny menaka azo avy any amin'ny Gila Ranarjona. Borosy coco, diluile coco, ronono coco ary ny bonbon coco. Ireo amin'ny ankapobeny ny vokatra azo avy amin'ny coco. Amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao, ny diluile na ny menaka coco no tena be mpanjifa, antony ny fanampiny amin'ny ady amin'ny atsika rehefa ahosotra amin'ny vatana. Ho an'ny mpivarotra iray nanaovana fanadihadiana, coco 200 gony isan-kerinandro amin'izao no lany amin'ny fanodinana. Maromaro misy mandendelo zao nakatseta. Diluile coco zao le olona le mpivarotra makatombo ndray zao tena makaeto aminay. Aty ihany aty voatany ihany. Tsy avy any Sambava izy dia aty foana no mbola toerana fivarotanay le sotra. Mihatsara ny kalitaon'ny coco raha ny fanazavana, tsara ihany koa ny kalitaon'ny menaka azo avy aminy. Raha ny fanadihadiana, coco 20 manome diluile coco 5. Tsara zany izy dia matevina ny anatiny misy efaloha reny mamoaka rano fa maimbo rehefa fomba fitarizanao anazy. Izy zao raha ohatra zao makamaro ohatra dia tsy ataonao amigony ohatra zao ohatra misy hoe paritaka izy ohatra. Lily indray izy le izy indray zany raha mijanona ela tsy dia manitra ohatra an'le avy any amin'le tananazy zany. Amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao mandinona ny 2,2 ariary hatramin'ny 2 ariary ny litatry ny diluile coco eny an-tsena. Efa miverina tsikelikely ny asan'ireo mpanao asa tena raha ny fanadadiana natao angehitriny na izany aza tsy mbola miverina ny teo aloha ny larany avy izao. Raha toka efa miala tsikelikely amin'ny fiboana ny eto Antananarivo, efa manomboka miverina ireo mpanjifa izay manao ny asa tena tao anatin'ny 2 herinandro izay. Ny ato tsy nanao komandy ireo mpanjifa raha vao nisy ny fiboana. Tao anatin'ny 2 herinandro teo eo kosa no niverina ny tombo izany. Na izany tsy mbola mitovy amin'ny teo aloha hoy ireo mpivarotra. Zao izao le ohatrany mihidy daholo le olona dia tsy tonga mihitsiny. Misy ny sasany ary le nanao komandy foana reny ohatrany efa azoko anazy napirim-bola izy zany e. Fa nanomboka tato amin'ny herinandro tato izy zao vao tonga tsikelikely ndray satria ohatrany hoe tsisy hanina mihitsy le confinement tsisy fiafarany dia nanomboka nanao komandy daholo amin'izay ny olona. Tonga eto aminay tsy voafetra hoe zao isan-kerinandro na ohatra zany fa ataoko hoe raha atao isam-bolana. Raha isam-bolana zany ny anay tamin'ny tsisy confinement misy efa 20 anoany. Fa tamin'le nisy ny confinement izao efa 5, 9 ohatrohatr'izay. Zany hoe nisy fihenam-bidy ihany izy fa zao vao manomboka miverina tsikelikely. Raha tsy ahivana, ireo olona mivelona amin'ny sehatra tsy ara-dalàna no tena maro raha ny eto Madagasikara. Izy ireo izay mivelona amin'ny fitadiavana isan'andro. Araiky ny antotanisa avy any amin'ny Bureau International du Travail, mahery ny 900 no miasa anatin'ny sehatra tsy voarindra io na ny secteur informel eto Madagasikara.
tsy mandeha ny tsena ny 4 jona raha ny fanazavany mpivarotra tsy hita ireo kilalao avy any ivelany sy tsipopoaka eny an-tsena eny fanadina. Tsy hita firy teny amin'ny tsena tamin'ity taona ity ny kilalao avy any ivelany antony tsy fahafahana mivezivezy. Raha toka 10 andro sisa dia higatona ny fanamariana ny fankalazana ny faha-80 taona ny niverenan'ny fahaleovantena sy nijoroan'ny foloalinda malagasy. Tsy mandeha ihany koa ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana androany ny tsena ny arendrina taratasy tamin'ity taona ity. Nanarendrina amin'izao raha nampitaina tamin'ny taloha amin'izao izy tena tsisy mpanjifa mahitsy izy amin'izao satria le noho le aretina le misy eto amintsika fomba fanaovana arendrina zao sarosarotra ihany amin'ny olona le izy ohatry ny taratasy dia hoe mora vita fa ny arendrina ray zao mandalo tanana 12 vao mahavita arendrina ray. Ny vidina arendrina amin'izao dia mitovy amin'ny vidina arendrina isan-taona izay ary ny tena nanena prix mihitsy tamin'ity amin'ilay tsisy mpanjifa dia misarika olona izay mba hoe hanjifa dia tena manena prix mihitsy izay amin'izao tsy mitovy ny isan-taona tena ambany ny vidiny. Arendrina vita malagasy foana ny amidinay satria asa tanana malagasy efa fanaonay isan-taona le izy dia tsy mivarotra sy popoka izay fa arendrina vita malagasy. Manomboka amin'ny 700 ariary ny arendrina ary ireo lehibe kosa manomboka amin'ny 5,000 ariary. Raha tamin'ny ora nanaovana fanadihadiana tsy mbola nisy ihany koa ireo mpivarotra tsy popoka. Raha tsy arivona voararan'ny lalàna ny fivarotana sy fampiasana azy ireny. Na eo aza ny valana retina afaka mankalaza ny fety isan-tokantrano ny olona rehetra. Maresaka iraisam-pirenena nitrangana asa fampirona tao andrefany Londres omalika olona 3 no maty voatsatokantsy ary 3 hafa naratra mafy fanadinena. Olona 3 no maty vokatry ny asa fampirona tsatokantsy omaly ariva tao amin'ny Park Ridin ao andrefany Londres. Nanamarina ireo mpitandron'ny filaminana antiterrorista androany fa tena asa fampirona io tranga io. Nanambara ihany koa izy ireo fa tovolahy iray 20 taona avy ao an-toerana ihany no tomponantoka tamin'ity raharaha ity ary efa voasambotra izy. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso dia lehilahy iray no nanafika vondron'olona maromaro tao amin'ny parka ary efa fen'olona teny an-toerana tamin'io fotoana io. Raha ny antotanisa 3 no maty ary 3 hafa naratra mafy. Tamin'ny alalan'ny Twitter no nitondran'ny Prime-ministra Britanika Boris Johnson ny hiteny fampiononana ary mifisaorana ho an'ireo mpamonjy voana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.